Nanatitra fitoriana mikasika ny fandavana ny taratasy filantsako fidinany Andriamatoa Marc Ravalomanana teny amin'ny tribonaly miady amin'ny fanjakana eny Anosy ny Mpisolovava ny mandatera ary ireo kandida mpanolo-tsaina avy amin'ny Antokotima ny androany 20 septambra 2024. Holazaintsika moa ny hafa izay tokony holazaina sy ireo rehetra izay misongadina famelohan'izany aloha dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova abonné foana ny chaîne-natsika asio zay ny video ary apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialoha ny herisoantsika amin'ny filazana ireo rehetra izay misongadina. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ny voalohany izay ampahafantarina ianareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity dia resaka fifidianana tsy mila certificat de nationalité intsony indray ireo kandida ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna araka ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta. Ampahafantarina moa izay satria anisan'ny zavatra izay tokony ho fantatra. Manoloana io zavatra izay noresantsika io moa dia nanome hafatra ihany koa i Andriamatoa Hajo Andrianenarivelo. Ny antso ny hamorana ny filatsan-kofidina ny tenako andro vitsivitsy lasa izay mitombina ny antso natao satria niova hevitra ny mpitondra ka nisorintsoa ny isan'ny taratasy ilaina ny taratasy manamarina ny fizakana ny zom-pirenena malagasy na certificat de nationalité malagasy hoy hafatra izay nambarana Hajo Andrianenarivelo. Roa ihany ny fanazavana misy hoy izy hatrany. Voalohany tsy mahavita ny asany araka ny tokony ho izy ny lafitany sy ny fitsarana amin'ny famoahana ny taratasy ilain'ny olom-pirenena falany andro miditra amin'ny resaka politika ka mampandany ny kandidany mpitondra sy manenjika ireo tsy mitovy hevitra politika amin'ny fotsiny. Ny faharoa dia kitoatoa sahala amin'ny nisy hatramin'izay no ataony senisy ny gouvernemanta amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Tsy voahevitra tsara ny zavatra tapahana satria tsy mahalala akory ny zava-misy marina, tsy mahay mitantana hoy Hajo Andrianenarivelo. Raha fintinina sy fehezina ireo rehetra izay tiako lazaina hoy Hajo dia ny mpitondra no manimba sy manakorontana ny firenena. Izany moa ny hafatra izay nambarany Hajo mikasika any zava-misy amin'isika miteny izao koa dia lazaina sy ampahafantarina ianareo rehetra foana ireo rehetra izay misy indrindra ny fanehoan-kevitran'olona izay manana ny mahizy azy ao amin'ny firenena Madagasikara. Hajo moa dia nanome iny hafatra iny fa ihery Rasoamaromaka kosa dia nanome hafatra sy ny fanehoan-kevitra izay nataony. Toy izao moa ny hafatra sy ny fanehoan-kevitra izay nomeny hery Rasoamaromaka. Tsy manaiky korontana intsony isika ary natao ho an'ny rehetra ny fampiharana ny lalàna. Aleo hiaina malalaka ny mponina Analamanga hoy hery Rasoamaromaka fa tsy mila korontana intsony. Azo lazaina fa tsy mahasarika olona ireo mpanohitra ka mitady hevitra hanakorontanana. Ary ny lalàna dia natao ho an'ny rehetra fa tsy misy ambonin'izay isika. Mpandraharaha dia tokony handoahetra avokoa fa tsy mialokaloka ao ambadiky ny mahampanao politika azy. Ary anisan'ny tsipihiny Andriamatoa hery Rasoamaromaka ihany koa dia ny hoe olona tokony hiara-iasa amin'ny fanjakana ihany koa no mila jereny vahoaka amin'ny ity fifidianana kominalina ity. Rehefa mitovy firehana amin'ny mpitondra fanjakana ireo mpitantana eny fotony dia mora ho azy ny hisiany fampandrosoana. Nazava sy nahitsy moa ny hafatra izay nomeny Andriamatoa hery Rasoamaromaka ka miantefa amin'ireo rehetra izay tokony antefany. Iny moa ny hafatra izay nambarany, iny ny hafatra izay nomeny fa izahay dia mizara sy mampahafantatra ianareo rehetra foana. Ndeha ary isika hilaza ny zavatra manaraka izay tokony ho lazaina indray sy ny ireo rehetra izay tsara ho fantatra ihany koa. Voalazantsika moa ny mikasika an'iny Andriamatoa hery Rasoamaromaka iny fa ndeha ary isika hivadika kely ny zava-misy any Antsirabe. Ny vovonana firaisankina no nisantatra ny fametrahana antotan-taratasy tao amin'ny Oveka Antsirabe voalohany ny androany tolakandro tamin'ny 20 septambra 2024.
Mirary soa ho an'ny vovonana firaisankina zay ihany koa ny zava-nisy tany Antsirabe koa dia ampahafantarina sy lazaina aminareo rehetra. Ndeha ary isika hilaza zavatra hafa indray izay misongadina ao amin'ny nosy Madagasikara sy ireo rehetra izay malaza, indrindra ny vaovao izay mahoraka ao amin'ny nosy malala Madagasikara tanindrazana. Any Toliara moa ity vaovao anankiray ity, mitokona ireo mpiasany ivontoerana famongorana valala ao Madagasikara manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Mitokona izy ireo koa satria takin'izy ireo ny fanesorana ny talemisahana ny fitantanan-draharaha sy ny fitantanam-bola eo anivony io ivontoerana io. Eo ihany koa ny tsy fahafehezan'ny andraikitra sahaniny ka mahatonga ny fitarazoana eo amin'ny fikarakarana ny resaka arabola ka isan'ny goavana amin'izany ny tsy fahazoany ireo mpiasa ny karama. Ary tsy vitan'izany dia eo ihany koa ny fanombana ny fitaovan'ny santra izay ahitana fiara maromaro ary ny fandrahonana ireo mpiasa izay antony hitakiny izy ireo ihany koa ny hanesorana azy raha ny fanazavana izay voaray. Zany moa ny vaovao mahoraka any Toliara, izany ny vaovao izay tena mafana any Toliara, resaka fitokonana ireo mpiasa eny amin'ny ivontoeran'ny famongorana valala ao Madagasikara ary manerana ny nosy amin'izao fotoana izao koa dia ampahafantarina ianareo rehetra ary lazaina aminareo rehetra ihany koa. Fa ny mikasika ny mpanohitra kosa dia nahazo alalana ny hetsiky ny mpanohitra ny amin'ny 1 septambra 2024 iny amin'ny Magro Tanjombato hoy prefet generaly tsy iza moa izany fa Andriamatoa Angelo Ravelinarivo. Koa satria miresaka an'izay mpanohitra zay isika andeha ary isika resaka kely ny mikasika ny Antokotima izay efa nolazaintsika tamin'ny fiandohany ity video ity. Antananarivo renivohitra nanatitra fitoriana mikasika ny fandavana ny taratasy filatsako fidiran'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana teny amin'ny tribunal miady amin'ny fanjakana eny Anosy ny Mpisolivava. Nanatitra izany teny amin'ny tribunal miady amin'ny fanjakana eny Anosy moa ny Mpisolivava ary ny mandatera sy ireo kandida mpanolotsaina avy amin'ny Antokotima ny androany 20 septambra 2024. Zay moa ny mikasika ny mpanohitra sy mikasika ireo Antokotima. Ndeha ary isika hiresaka kely ny mikasika ny baolina kitra. Resaka Barea moa izy ity satria Barea dia ekipa pirenenan'ny Malagasy, ekipa pirenenan'ny Madagasikara koa dia rariny loatra raha toa ka asian-dresaka filaharany Barea eo amin'ny FIFA. Ny hemotra eo amin'ny laharana 700 ny Barea raha ny filaharana navoaka ny FIFA araka ireny lalao roa izay natrentsika Malagasy tamin'ny fiadivana ny tapakila hiatrehana ny kanina Maroky 2024. Zay moa ny resaka ekipa pirenena Malagasy, zay ny resaka Barea ary izay ihany koa ny namarana ny video antsika. Koa dia ankasitrahana ianareo rehetra navitany hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ny mbola hanaranareo video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy halavaina ny resaka hametra beloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay ato, mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa veloma vetivety fa tsy hoe akory sanatria veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby hoe tsao tsao veloma.